Real News miaraka amin'ny ilay telemarka mateza sy Great sady 4K laibe sady mora hitany ao Soarano City 3e étage Mandroso Bay Center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny enceinte mateza tôle Ampitatavy Agi Saint-Gilles-Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Ankafaliana tompolasy tompovavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny talata izao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina asaiko ampanajana renao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao tony mazatra etsika nokafana ny fiarahana dia andoara aloha jerentsika ny lohateny. Nametra-pelana tsy ho mpanazatra ny Bariany Madagasikara intsony Nicolas Dupuy androany raha ny fanambarana nataony tany Douala Cameroun ary natao mba ahafahan'ny ekipa pirenena miomana tsara amin'ny lalao izay atao ny 12 jona ifanandrinana amin'ny Ghana izay atao eto Madagasikara sy ny lalao ifanandrinana amin'ny Angola ny 4 septambra any amin'ny firenena io mbola tafiditra ao anatin'ny fifanitsanan'ny CAN. Mbola tsy naharany taratasy fametra-pelany Nicolas Dupuy io anefa ny Fédération Malagasy ny baolina kitra hatramin'ny ariva teo raha ny nomariny avy amin'ny FMF io raha toka manolo-kevitra ny ametrahana olona mahay tsara ny fitondrana vondrona izay samihafa mikaondo sy mahay mifandray amin'ireo rehetra misehatra amin'ny baolina kitra ny mpamakafaka baolina kitra Arnèvre Andriamasinoro na i Gottlieb. Tena mazava be tsy misy mikasotsoka mihitsy ilay horonan-peo misy ny feo ny filohandry Rajoelina manome toromarika ny ministry ny filaminana anatiny sy ny sekretera mpanjakana medidiny Zandarmeriam-pirenena mikasika ny fepetra tokony horaisina manoloana ny fanakorontanana ny mpitondra bajaj manao akanjo volomboasary tany Sambava izay niparitaka ny alahady teo ka mampametra-panontaniana ny fahamarinana hoy Gérard Andrialemero-Vasson tale général ny fiadidina ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny Amiraly Didier Ratsiraka. Tsy azo everina mihitsy hoy izy ny fiparitahany horonan-peo ny filoham-pirenena tahak'izao indrindra fa fanomezana toromarika ny tompon'andraikitry ny filaminana izay azo sokajiana ho mampidi-doza ny firenena ny fivoahany. Raha impianakaviana 12 taona no maty voatifitra ny jiolahy nandritra ny fanafiana ny cache-point izay toerana fakana vola amin'ny alalan'ny finday teny Soamanandrariny androany tamin'ny 9:30 maraina. Ny fanenjehan'ireo dahalo tany anelakelan-trano io iray mpianakaviana io nandritra ny fanafiana azy raha nambarany mpivarotra manodidina izay nahita ny fanafiana azy ary tao anatin'izany no nitifiran'ireo jiolahy teo amin'ny kibony ary lasan'izy ireo ny vola 120 tapitrisa ariary no lanjaina. Entiny miora amintsika kosa indray zao ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ao amin'ny rampitsa. Atolotra ny araba ho antsika rehetra any atokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika indray ny tsara ho fantatra ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro ampiso alarobia fa 9 ny volana martsa taona 2020 sy 2020. Atao anatin'ny 2 andro manaraka dia mety hivadibadika ny toetry ny andro any amin'ny tapany avaratry ny nosiny hitoetra ny rotsakorana fa hivadibadika kosa nefa ny toetry ny andro
any atsinana ny Madagasikara any. Ndao ary ho fantaritsika izay vinavina ny toetry ny andro izay. Raha ny tapamaraina ho an'ny afoatany dia ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny satria dia ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy. Raha toka ahitana andian-drahona matevina kosa nefa ny ato fianarantsoato ho malaka ny andro noho izany ary mety angatsika. Fa raha ny any Nosy be kosa ary nondeha noho izantsika ny makasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia anorana tandrifin-drahona Nosy be ka vinavinaina manodidina ny 5-20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika ahitana andian-drahona matevina ny any Mahajanga sy Toamasina any. Raha toka anorana tandrifin-drahona kosa ny ato Sainte Marie ato ny tapamaraina. Fa ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny. Zay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ny tapamaraina. Ndao fantaritsika hoe atony ahoana izay toetry ny andro izay ny tapany hariva raha toka hoe nisy hiovana ary izany. Dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afoatany hatrany dia mbola hitohy izay fifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay. Fa raha hijery ary sika ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia ahitana rotsakorana izy toy izay ihany koa ny any Sainte Marie any. Fa ahitana erika manify kosa nefa ny ato Toamasina ato ny tapany hariva. Raha ny maripana ambany indrindra ny jerentsika manaraka dia tazana ny any Fianarantsoa izany izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary ny ato Mahajanga ato no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 30 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro pitso alarobia. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afoatany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentsika amin'ny 9 hariva. Ankasitrahana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasana ampanazana araka ny Royal News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko. Iverenantsika vetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao. Nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny Bariany Madagasikara Insony Nicolas Dupuy androany raha ny fanambarana nataony tany Douala Cameroun ary natao mba ahafahan'ny ekipa-pirenena miomana tsara amin'ny lalao izay atao ny 12 Jona ifanandrinana amin'ny Ghana izay atao eto Madagasikara sy ny lalao ifanandrinana amin'ny Angola ny 4 Septambra any amin'io firenena io mbola tafiditra ao anatin'ny fifanitsanan'ny CAN. Mbola tsy hinara ny taratasy fametra-pialany Nicolas Dupuy io anefa ny Fédération Malagasy ny baolina kitra hatramin'ny ariva teo raha ny nomariny avy amin'ny FMF io raha toka manolo-kevitra ny ametrahana olona mahay tsara ny fitondrana vondrona izay samihafa amin'ny kaondo sy mahay mifandray amin'ireo rehetra misehatra amin'ny baolina kitra ny mpamakafaka baolina kitra Anèvre Andriamasinoro na i Gottlieb. Tena mazava be tsy misy mikasotsoka mihitsy ilay horonan-peo misy ny feo ny Filoandry Rajoelina manome toromarika ny ministry ny filaminana anatiny sy ny sekretera-panjakana medidiny Zandarmaria-pirenena mikasika ny fepetra tokony horaisina manoloana ny fanakorontanana ny mpitondra bajaj manao akanjo volomboasary tany Sambava izay niparitaka ny alady teo ka mampametra-panontaniana ny fahamarinana hoy Gérard Andrialemiro-Vasson tale général ny fiadidina ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny Amiraly Didier Ratsiraka. Tsy azo everina mihitsy hoy izy ny fiparitahany horonan-peo ny filoham-pirenena tahak'izao indrindra fa fanomezana toromarika ny tompon'andraikitra ny filaminana izay azo sokajiana ho mampidi-doza ny firenena ny fivoahany. Raha impianakaviana 19 taona no maty voatifitra ny jiolahy nandritra ny fanafiana ny cache-point izay toerana fakana vola amin'ny alalan'ny finday teny Soamanandrariny androany tamin'ny 9:30 maraina. Ny fanenjehan'ireo dahalo tany anelakelan-trano io ray mpianakaviana io nandritra ny fanafiana azy raha nambarany mpivarotra manodidina izay nahita ny fanafiana azy ary tao anatin'izany no nitifiran'ireo jiolahy teo amin'ny kibony ary lasan'izy ireo ny vola 1.20 tapitrisa ariary no lanjaina.
Idirantsika avy hatrany ary ny antsipriam-baovao ka ny vaovao mandretina ny tontolon'ny baolina kitra no etsika nokafana ny fampaharalam-baovao amin'izao alina izao. Ametra mpialana tsy ho mpanazatra ny Bariany Madagasikara intsony i Nicolas Dupuis raha ny fanambarana nataony tany Douala Cameroun nandroany atoandro ary anolotra ny heviny amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra rehefa tonga eto Madagasikara. Tsy hiandry amin'ny volana septambra ifarana ny feptom-piasany amin'ny mahampanazatra azy araka ny voafaritry ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra araka izany i Nicolas Dupuis araka ny nambarany taoriany vokatalao izay ny fanandrinana farany niaraka tamin'ny Centrafrika. Noraisiny ihany koa izao fanapahan-kevitra izao ahafahany mpanazatra vaovao manatsara ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara hoy Nicolas Dupuis androany. Arahantsika ary izay fanambarana izay. Ny valiny lalao izay natao tao anatin'ny fifanitsanany kanina no nanosika ny Nicolas Dupuis ametraka ny felana amin'ny fitariana ny ekipa ny Bariany Madagasikara io raha ny nambarany androany. Tsy andry ny fahataperany fifanarahana amin'ny federasiona amin'ny volana septambra noho izany ny fanapahan-kevitra ho ity mpanazatra ity fa ho tanterahana avy hatrany. J'ai été très heureux et très fier d'être avec vous pendant tous ces mois et ces années. Mais au regard des résultats qu'on a eu là, et pour le bien du football et de la fédération, et parce que je me dis que j'aurais bien aimé bénéficier de ça aussi moi, je pense que, alors que j'avais annoncé mon départ en septembre, je pense qu'il serait opportun qu'avec la fédération, on se retrouve dès que je rentre à Mana pour voir si je peux pas arrêter maintenant. Pourquoi ? Parce que j'estime que les instances doivent décider, mettre en place un nouveau sélectionneur et je veux lui donner le temps de réussir sa prochaine CAN ou Coupe du Monde. Et je veux vraiment qu'avec les 2 matchs qui restent, vous puissiez travailler le mieux possible pour le bien du pays, qui compte beaucoup pour moi, pour le bien de l'équipe, qui compte énormément pour moi. Tsy nahavita namerina ny ambopony malagasy tamin'ny fitiavana ny baolina kitra Nicolas Dupuis raha nolazainy tao anatin'io fanapahan-kevitra noraisiny io. Anolotra ny heviny amin'ny fametra-pelande izao io amin'ny FMF na ny federasiona malagasy ny baolina kitra i Nicolas Dupuis raha vao tonga eto Madagasikara raha nambarany hatrany. Ny ahafahany izay ho mpanazatra ny Barea vaovao sy ny mpilalao miomana ho amin'ny fiatriana ny lalao roa manaraka farany ho an'izay fifanisana ny karina izay araka io fanambarany io no nanaovany fametra-pelana dia nizao. J'aurais aimé amener à nouveau et faire vibrer à nouveau tout ce peuple une nouvelle CAN, j'ai pas réussi. Mais pour que vous puissiez réussir, c'est mieux, je pense, en tout cas c'est ce que je vais proposer à la fédération, que je puisse arrêter dès maintenant de façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne la place tout de suite et ces 2 matchs pour préparer le reste. Voilà. En tout cas, merci, vous méritez beaucoup mieux que les résultats qu'on a eus parce que la malchance a fait qu'on a eu ces mauvais résultats. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite et je serai toujours votre premier supporter. Tao anatin'ny fiara izay nitondra ny ekipa ny Bariany Madagasikara androany marainy tao Douala Cameroun no nijory Nicolas Dupuis ary nalainy ny mpanao gazety manaraka andreo ekipa pirenena tany an-toerana ny fanambarana izay nataony. Hita tao aorian'ny horonan-tsary io tamin'izany ny filohan'ny komisiona misahana ny fifandraisana ao amin'ny FMF Jocelyn Razafy-Mamonjy. Mbola hijanona amin'izay vaovao izay hatrany isika mendry mpiderana ny fanapahan-kevitra noraisiny Nicolas Dupuis amin'ny fametrahana felana tsy ho mpanazatra ny Barea intsony rehefa hitany fa tsy netiny nataony ho ny mpitantana ny klioba CFFA Enso Rakotoarimanana androany. Anjarany federasiona malagasy ny baolina kitra ho ity mpitantana klioba ity ny manendry ny mpanazatra vaovao hitarika ny ekipa pirenena. Tsy nametra-pialana kosa nefa i Nicolas Dupuis raha nandresy Centrafrika i Madagasikara ny 13 Mars sy ny 17 Mars lasa teo kosa i Herinaivo Randriamasinoro i Gottlieb. Tsy ihany nefa ho izy no antony nametrany felana fa fotoana ihany koa izao ijerenany ireo lesoka sedray ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Nomena raha vao arivony amin'ny sary ny Nambina Ravelo Arsan. Raha ohatra nandresitsika teo Mahamasina dia nandresitsika tany Cameroun mazava azy fa tsy nialy Nicolas Dupuis. Fa facteur déclencheur zany iny le fahareseny iny ahafahantsika mijery amin'ny saina tsy miangatra hoe aiza ho aiza tsika zao.
ny fialan'ny Nicolas Dupuis karazana fusible anankiray fotsiny ahafantarantsika fa be dia be ny fil tsy mety sy ny sisa ary tsika samy mpankafy ny baolina kitra nge tokony mahatsapa an'izany tsy tokony ifampiatsara ivelatsia satria rehefa mifampiresaka eny nge zany na ny ekipa rehetra ao anatin'ny fédération na ny anatin'ny club ny sponsor sy ny mpankafy baolina kitra rehefa miresaka nge dia maniry an'le baolina kitra tsika ho tsara fa zao andao ho jerena tsara en face inona ny tena problème atsika lojika fotsiny amin'ny lojika hoe nanao fa tsy nety dia tsy manino mentrim-piderana nefa hoy ny ampitantana ny club CFFA io fandraisana ny fanapahan-kevitra nataony ampanazatra io tompony andraikitra izy dia tompony andraikitra koa izay nanendry azy satria tsy zany tsy afaka ilana tia tonga saina le olona hoe tsy nety le zavatra tsy vita n'le mission tokony nataony dia nialy izy mba tsy hamono ny toyany rehetrarehetra ditako hoe mentrim-piderana ny fanapahan-kevitra ny raisiny ary zao ny tsara tadiditsika hoe nanao zavatra be teto amin'ny firenena malagasy le rangahy iny maro i Gottlieb ny olana ambadika fa tsy faharesena teo anatrehany Centrafrika ihany no antony nametrahany Nicolas Dupuis fialana Nicolas Dupuis zany zay aloha nametra-pialana amin'ny fitantanana ny baolina kitra misy zavatra be dia be hafa tokony mbola resahana ihany koa ohatranay mantsy izay manohana ny Barea mandrakizay Doria Menina mihitsy fa zay miresaka ihany hoe inona no antony io analizy ety ivelany fa tsy hoe manapa-kevitra miaraka amin'ny mpanazatra sy ny mpitantana akory fa tsy isy référendum eto Madagasikara ka hoe ny momba ny baolina kitra dia atao référendum mihitsy fa tsy maintsy misy olona vitsivitsy ihany mandray ny andraiky ny momba ny resaka baolina kitra tao anatin'ny page Facebook ny kosa androany Abapasina i Pascal Razakanirina vodilarana nanana ny maizy azy tao amin'ny Bariany Madagasikara nandrafitra ny kanina 2024 no nilaza fa mila pitarika sy fikirizana ny ekipa pirenena malagasy totoka amintsika voalohany ho any izay mpankafy rehetra amin'ny Barea mba hanomboka ny voany anohana hatramin'ny farany na misy ny résultat na tsisy ny résultat mba anohana antsika hatramin'ny farany izay fanohanana zay zava-dehibe faharoa reo pression menareo ho an'ny fédération an'ny fandrakana tsy moramora amizareo no andahany pression menareo dia zany mahatonga ny changement mandalo isaka mandalo kely ny raha tsy mivokatra dia tsy maintsy mitady vokatra ho tsara nareo dia ho changena ndray zany daholo zany raha tiatsika androso raha tiatsika apiakasa ny avon'ny baolina kitra dia tahaka nataonareo tamin'ny 2019 reny toko nanohana hatramin'ny farany ary nitia fiera d'être malgasy ao anatin'ireo tokony iresaka ireo ny avy amin'ny komity mpanatanteraka ny baolina kitra ireo olona maromaro izay eo amin'ny 10 eo ihany koa ka ao anatin'ny mpitantana vonjimaika ny baolina kitra ny ekipa pirenena ao amin'ny U23 ny Barea Tchan sy ny Barea A izay resy io ho atran'ny ity mpamakafaka baolina kitra ity ny fomba fiady mihitsy no mila fanovana ho atrany Gottlieb tokony hitondra vondrona ny mpanazatra vaovao isolo ny toeran'ny Nicolas Dupuis ho atrany Ernaivo Randriamasinoro tafitra ao anatin'izany hoy izy ny hafahaizana miaramiasa amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny baolina kitra za angamba aloha tsy mahita tena hoe profil azo faritana fa zao fédérateur izy aloha fédérateur zany mahay tsara ny fitondrana groupe anankiray zany hoe mitondra groupe samy hafa mokondo ambany ao anatiny samy hafa ny technicité ambany ao anatiny samy hafa na ny fahaizana ny teny frantsay anglisy ny teny gasy sy ny fiavin'ny tsirairay ary ny condition sociale ny mpilalao tsirairay ray zay faharoa mahay mifandray amin'ny entité manodidina rehetra zay mitantana ny baolina kitra ny fédération ny partenaire ny média ny mpakafy baolina communicateur izy na anatiny na ivelany ny akoatran'izay amin'ny maha-olombelona anazy zany dia tokony manana ny niveau izy ahafahany mametraka tanana tsara mihitsy hoe zany ny signaturako dia apetrany ny taktikany amin'ny resaka fitantanana ny baolina kitra izay mazava ho azy fa tsy eo no eo ranga dia ahita valiny foana tsika dia maharesy foana hatramin'ny ariva teo mbola tsy nametraka ny taratasy ofisialy amin'ny fametrahany fialany io Nicolas Dupuis raha ny vaovao azo avy amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra
tsy maintsy mametraka io taratasy fametram-pialana io mantsy izy ary aorinan'izay no misy ny fivoriana izay tanterahany fédération amin'ny fanapahana raisin'izy ireo. Mbola amin'ny volana septambra ho avy izao vao isy ny fifidianana izay hitarika ny ekipam-pirenena indray. 5 taona no nampanazatra ny Bariany Madagasikara ny Nicolas Dupuis ka ny ampahany voalohany dia nanomboka ny 13 Martsa 2024 hatramin'ny 7 Aprily 2024 izay nahafahany Barea niatrika ny dingana famaranana ny CAN 2024 ary nahatafiakatra ny Madagasikara tamin'ny lalao ampahefadalana sy ny nahararaka ny Barea tamin'ny dingana fifanjanana tamin'ny CAN 2024 nanomboka ny 7 Aprily 2024 ka hatramin'ny andro hoany 18 Martsa 2024 kosa ny ampahany faharoa tamin'ny nanazarany Nicolas Dupuis ny Barea ka ny faharesena rososina tamin'ny fionan'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ny Centrafrika nandritra ny lalao mandroso ny 13 Martsa sy ny lalao miverina omaly 17 Martsa no nanamarika ny taona farany nampanazatra any Barea ny Nicolas Dupuis izay ndoara rahatsika ny fitsin'izay 5 taona ny rany Nicolas Dupuis tamin'ireo mpanazatra tamin'ireo ekipam-pirenena Barea ny Madagasikara izay. Ny 13 Martsa 2024 ny lasa mpanazatra ofisialy ekipam-pirenena malagasy Nicolas Dupuis teratany Frantsay. Izy no mpanazatra nitondra ny Barea tamin'ny lalao fifanitsanana rehetra ho an'ny CAN 2024 ka voalohany teo amin'ny tantaram-pirenena no tafiakatra tamin'ny dingana famaranana ny CAN ny Barea ny Madagasikara. Isan'ireo ekipa niady ny CAN 2024 izay natao tany Egypta nanomboka tamin'ny 20 Jona hatramin'ny 17 Jolay 2024 araka izany ny Barea. Tafiakatra teo amin'ny lalao ampahefadalany Madagasikara ary teo niresin'ny Tunisie tamin'ny isa 3-0. Voafidy ho mpanazatra mendrika indrindra na meilleur sélectionneur moa i Nicolas Dupuis tamin'ny taona 2024 ho an'ny CAN 2024 io. Ny 14 Aogositra 2024 dia lany ho filohan'ny Fédérationna Malagasy ny baolina kitra i Raoul Arzaka Rabekoto raha nandresany Eraso Marmaka tamin'ny vato 15 noho ny 7. Nanomboka teo ny olana teo amin'ny FMF. Nivoaka ny raharaham-pitsarana mikasika ny Raoul Arzaka Rabekoto fon'ny Stale Général ny CNAPS ka namoahany Bianco fanambarana fampitadiavana na avis de recherche ity filohan'ny FMF ity. Nitsoka nandositra tany Suisse Raoul Arzaka Rabekoto ary nanomboka teo ny tsinanana filoha amperinasa nipetraka teto Madagasikara intsony ny Fédérationna Malagasy ny baolina kitra. Taorian'izay dia raraka tamin'ny dingana fifanitsanana ka tsy tafiakatra tamin'ny dingana famaranana ny CAN 2024 izay ho tanterahana tany Cameroun ny 7 Janoary 2024 hatramin'ny 4 Febroary 2024 ny Barea ny Madagasikara. Ny 7 Aprily 2024 dia nilatsaka ny taratasy avy amin'ny filohan'ny FMF Raoul Arzaka Rabekoto nampiato ny mpanazatra ny Barea Nicolas Dupuis. Antony nandraisana ny fanapahan-kevitra ny risin'ireo fanehoan-kevitra mikasika ny FMF tamin'ireo haino aman-jery sy tambazotra tserasera nataony Nicolas Dupuis raha ny fanazavan'ny FMF tao anatin'ny taratasy nalefany ho an'ity mpanazatra ity. Eo ihany koa ny tsy fahombiazana teo amin'ireo teknika nitondran'ny ekipa malagasy niatrehana ny lalao fifanitsanana tamin'ny CAN hoy ny taratasy. Raisina ho andraikitra ny faharesena nandritra ny lalao fifanitsanana ho an'ny CAN 2024 hoy Nicolas Dupuis nandritra ny valandresaka nataony ny 3 Aprily 2024. Tsy ekeny kosa hoy izy ireo fanakianana hafa izay nolazainy filohan'ny FMF natongavana tamin'ny fanapahan-kevitra fampiatoana azy. J'en pense que je partage son point de vue sur le résultat. On n'est pas qualifié, j'en suis le premier malheureux, évidemment. On sait aussi pourquoi. Attention, je ne suis pas en train de rejeter toute la responsabilité sur la Covid, mais on sait pourquoi. Quand on a une moitié d'équipe, c'est plus compliqué. Et c'est comme ça. Pour le reste, c'est totalement farfelu. J'ai rien à me reprocher, je suis droit dans mes bottes et j'ai pas de souci là-dessus, aucun problème. J'ai aucun problème. Mais aucun. J'ai respecté à la lettre tous les termes de mon contrat, j'ai aucun souci. Je pourrais rentrer en conflit, mais encore une fois, je ne le fais pas par amour pour les Baréas et parce que je ne veux pas faire de vagues pour l'instant.
I Eric Rabesandratana izay mpilalao tao amin'ny PSG tany amin'ny taona 7 hatramin'ny taona 2012 no tendreny ny filohan'ny FMF andray vonjomaika ny toeran'ny mpandray mpilalao na sélectionneur sy mpanazatra ny bareny Madagasikara nandritra io fotoana fampiatoana Nicolas Dupuy io. Ity mpanazatra mpisolo toerana ity indray nanomboka teo no nandray an-tanana ny fanomanana ny andro voalohany sy faharoa amin'ny fifanitsanana isam-bondrona hiatrehana ny fiadinany amboara iran-tany amin'ny baolina kitra na ny mondial 2022. Raraka tamin'ny lalao fifanitsanana ho fiatrehana ny mondial 2022 atao an'ny Katara indray koa nefa ny bareny Madagasikara ka natsahatra avy hatrany tamin'ny nahampanazatra ny bare azy Eric Rabesandratana na dia fa naneho ny fahavononany mbola hanohy ny mpanazatra ny bare amin'ny fiatrehana ny CAN 2022 azy. Taorian'izay dia voatendry ho tale teknika nasionaly na DTN ny bareny Madagasikara nandritra ny efa-taona i Nicolas Dupuy. Ny 7 aprily 2022 indray nefa izany hoe herintaona katroka taorian'ny nampiatoana Nicolas Dupuy tsy ho mpanazatra ny bareny Madagasikara dia namoaka fanambarana ny Fédération Malagasy ny baolina kitra fa averina ho mpanazatra ny Barea i Nicolas Dupuy. Efa zatra niaraka tamin'ireo mpilalao anatin'ny Barea i Nicolas Dupuy ka izay ny safidianana azy ho ny filoha mpisolo-toerana eo anivon'ny FMF Victorien Andrianono tamin'izany. Dia nanino ary no mpanatamin'ny Dupuy ny safidin'ny Fédération Malagasy de football zay zany no tokony fandrenifa nanino no mpanany voalohany aloha araka andresana teo fandray fandrena voalohany tapo hoe akaiky ny fotoanantsika zany zao hiatrika ny tia fanitsanana ny CAN ty. Raha akaiky ny fotoanantsika dia tsara kokoa ngamba ny olona efa mazatra ny équipe nationale efa miaraka taminy no zay zany nisan'ny sakidare voalohany fa tsy hoe tady anavao olona vaovao indray tsika mbola voizatra hiaraka amin'izany équipe nationale zany. Anisany Dupuy zany anisany fa hoe miaraka tamin'ny équipe nationale tsika Barea io dia tsy hagnano sarotra amin'nysony ny fiarahana amin'ireo olona reo. Ny andron'io 7 aprily 2022 io taorian'ny fanambaran'ny FMF dia namoaka fanambarana tao amin'ny page Facebook ny Nicolas Dupuy laza fa mbola mila 27 ora izy hiatreretana manoloana ny asa mavesatra izay tiana ampiandreketina azy indray indrindra manoloana ny fotoana kely hialana amin'ny fanomanana rehetra. Ny arivan'io 7 aprily 2022 io ihany indray nefa dia namoaka fanambarana fanondrony tao amin'ny tambazotra tserasera Nicolas Dupuy fa nanaiky ny fanamby mahampanazatra ny Barea azy ny tenany. Taoriany fifampiresahany tamin'ny filohan'ny FMF mpisolo-toerana Victorien Andrianono. Nambarana tamin'izay fa mbola tokony hitohy hatramin'ny 2022 ny fifanarahana na ny contrat mahampanazatra ny Barea ny Madagasikara azy izay nahato ny filohan'ny FMF Raoul Larzaka Rabekoto tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tamin'ny taona 2022. Ary izao nametra-pialana amin'ny mahampanazatra ny Barea azy izao indray taorian'ny faharesena rososina tamin'ny fihaonan'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny Centrafrika nandritra ny lalao mandroso ny 13 Martsa sy ny lalao miverina omaly 17 Martsa. Ovain'ny fandarana ny fity jour anio talata fa 20 ny volana Martsa taona 2024 aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Ramatoa Haingo Paradis mpandinika fiarahamonina mpisehatra sosialy mpandrara eny anivon'ny anjery manontolo polyteknika Avaradrano iresaresaka makasika ny antsojay eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Anasananao ary naraka izany. Araka izany dia Ramatoa Haingo Paradis no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'ny ity fampahalalam-baovao ity. Hotoizantsika kosa ny antsipiriam-baovao ka ny vaovao politika no etsika anohizana an'izany na tsy fahaiza-manao ny mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena na ny olona eo akaikiny no efa mamadika azy matoa mivoaka ny oronam-peo misy ny toromarika ny filoham-pirenena ho an'ny ministry ny filaminana
anatiny sy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria pirenena izay niparitaka ny alahady lasa teo hoy Gérard Andrialemirovanson tale général ny fiadidiana ny Repoblika tamin'ny fitondrany amiraly Didier Ratsiraka. Tsy azo atao mihitsy ny mampahafantatra ny toromarika omeny ny filohan'ny pirenena ny tompon'andraikitry ny filaminana toy ireny hoy Gérard Andrialemirovanson. Na izany aza mampametra-panontaniana ihany hoy Gérard Andrialemirovanson ny tena fahamarinana ireny oronampeo ireny. Nanao an'izay fanadidina izay tojo rabefaritra eo amin'ny sary ny Anjara Godondraina. Ny alahady teo no nanomboka ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera ny oronampeo misy ny feon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nanome toromarika ny ministry ny filaminana anatiny sy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria pirenena mikasika ny fepetra tokony ho raisina manoloana ny fanakorontanana ny mpitondra bajaj izay manao ny akanjo volomboasary misy ny sary ny filohan'ny Repoblika nandritra ny hetsika nataon'ireo mpisehatra amin'ny lavanila tany Sambava. Isan'ny naray oronampeo io ny tale général ny fiadidiana ny Repoblika tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka Gérard Andrialemirovanson raha nambarany. Tsy azo heverina mihitsy ny fiparitahan'ny oronampeo ny filoham-pirenena tahaka izao indrindra fa fanomezana toromarika ho an'ny tompon'andraikitry ny filaminana hoy Gérard Andrialemirovanson. Tsy nandefa tamiko le izy dia gaga be ahako hoe fomba ahoana moa ny communication téléphonique na filoham-pirenena amina responsable de sécurité publique mivoaka zaka ninona sy fitokikevitra amin'ngay Andry Rajoelina na tianao na sy tianao sy hitovy hevitra aminy ianao amin'izao fotoana izao da mbola izy aloha ny filoham-pirenena zany hoe raha moesaka amin'ilay bena tafika zany izy tsy hoe aitraitra iny na tianao na sy tianao ny zavatra lazaina fa fiarovana firenena malagasy fiarovana ny vahoaka malagasy. Izy aloha ny filoham-pirenena zao izy mibaiko ny tafika dia zay baiko ameny ny tafika oka izanona ho anazy sy ny tafika fa sy hoe zaoko toton'olona rehetrarehetra zao ka hainao an'izany daholo. Mampidi-doza ny firenena ireny zava-mitranga ireny ho ihany Gérard Andrialemirovanson. Zay olona nanao an'iny amiko tena melo tanteraka hoe vous avez mis en danger la nation. Satria iny angeny fantatsika zao afantaranao nisy namoaka ny telefôny zavatra resan'ny filoham-pirenena ahoana moa ny afantaranao raha nisy nampitahotra ny filoham-pirenena olona avy any velana efa naenregistrena zalahy koa dia avoaka na zalahy efa avy eo satria zaka avy eo indray mandeha ny filoham-pirenena c'est une personnalité politique sensible. Tsy nisy nahafantatra mihitsy ny laharan'ny telefônina rehetra nampiasain'ny amiral Didier Ratsiraka tamin'izy mbola tale général ny fiadidiana ny Repoblika hoy Gérard Andrialemirovanson. Za mba nikarakara ny telefôniny amiral Didier Ratsiraka ihany taloha na izy tompony aho sy mahafantatra hoe firy ny numéro iantsoko zao satria tena hoe sy ao anatin'ny flottiny président koa azy présidence koa ny ansony olona ny chauffeur koa mividy puce roapolo amin'ny anarany chauffeur dolo ny téléphone président zany hoe amitady ianao zany téléphone amin'ny anarany présidence de la république dia sy ahita ianao mahita téléphone be deabe reo fa amin'ny anarana chauffeur fa zany koa ny téléphone fixe teo amban'ny tokony misy 20 numéro eo na izy tompona sy mahafantatra hoe izy ny téléphone ampiasaiko zao sy misy anonyme foana téléphone filoham-pirenena izay fataoko hatram'izay aloha. Midika araka izany izao fivoahan'ny oronampeo misy ny feon'ny filoham-pirenena izao fa tsy mahafeny asan'ny mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena na ihany koa efa misy ny mamadika azy ao anatin'ny lapa ho ihany ity tale général ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha ity. Matoa voaka ny zavatra reny na ny olona manodidina ny filoham-pirenena nataoko hoe sy aliantsony mialatsiny amin'ilay fitenenana mais ce ne sont plus des hommes de confiance na incompétents le olona fa si possible misy zany telefônina filoham-pirenena zany ho azo enoina zay aloha dia zavatra melo tanteraka zay ary miangavy ny olona manodidina anazy ahako hoe raha sainareo le zavatra mandala miverana mianatra le fa tena mampalahelo ary ny olona miteny amika sy voalohany ony reny sy voalohany ony fa matetika verimberina
na izany aza mampametra-panontaniana ihany ny tena fahamarinan'ilay oronam-peo satria tena mazava-be tsy nisy mikasotsoka mihitsy hoy Gérard Andrialemi Rovason. Am'izay madio be le izy de mampiome hoe tena ianao manontany tena indraindray hoe tena fake ve iny sa tena izy na le koto zany tena madio tatehaka misy le système d'écoute zany tena madio tatehaka matetika manko eny système d'écoute eny satria manany ianao de feno parasite sahala am'zany ty tena nadio tatehaka tena mahavahina be misy. Roa andro taorian'ny partany oronam-peo moa dia tsy mbola nisy nanome fanazavana na ny fiadidinan'ny repoblika na ny ministry ny filaminana anatiny na ny sekretera-mpanjakana miadidiny zandarmaria pireneny raha toa ka fandroany izao no efa nisy ny oronam-peo saripady nivoaka tahaka izao izay mahavoatonina ny sekretera-mpanjakana miadidiny zandarmaria pirenena. 20 martsa 2024 20 martsa 2024 rotona katroka androany no nindaosy ny fahafatesana teo amin'ny faefatra amin'ny 20 taonany ny amiraly Didier Ratsiraka rehefa avy nitsapitena nanomboka ny 20 martsa 2024 teny amin'ny hôpitaly miaramila teny Soavinandrina raha antotaly dia 20 taona no nitondrany amiraly Didier Ratsiraka ny Madagasikara nanomboka ny taona 5 hatramin'ny crise politique tamin'ny 1 ary ny niverenany teo amin'ny fitondrana ny taona 7 hatramin'ny 2 nanao sesitany tena ny tany Francis taorian'ny crise 2 ary niverina teto Madagasikara ny taona 1 totorabefaritra sy anjarakotondray. Teraka tao vatomandry ny 4 novambra 1976 i Ratsiraka Didier Ignace mpianatra manamboninahitra tamin'ny tafika an-dranomasina na ny École des élèves officiers de la marine na ny EOM. Efa ministry ny rarambahiny tao amin'ny gouvernement Taramanatsoa ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka tamin'ny 7 izy no voalohany ny taky ny amerenan'ny la France amin'ny Madagasikara ny nosy madinika miparitaka na ny Îles Éparses ka nazahoana ny résolution 3491 tamin'ny taona 7 izay miantso ny gouvernemanta frantsay anao fifampiresahana amin'ny Madagasikara mikasika ny amerenana ireo Îles Éparses ireo. Ny taona 5 taorian'ny tifirana ny colonel Richard Ratsimandrava dia nandray ny fitantanana ny fireneny Didier Ratsiraka. Voafidy voalohany ho filoham-pireneny Didier Ratsiraka ny volana desambra 5 rehefa nanao ny fitsapakevim-bahoaka nandaniana ny lalam-panorenan'ny Repoblika faharoa. Voafidy fandroany izy ny taona 20 rehefa nifanandrina tamin'ny filohan'ny monument monja-jaune. Voafidy fantelo ny amiraly ny taona 7 saingy roa taona monja no nitondrany dia naonga ny Hervelina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny taona 7 napetraka ny teteza mita roa taona ka ny amiraly no filoham-pirenena fa ny profesora Zafy Albera kosa no filohan'ny teteza mita tamin'izany na nantsona hoe haute autorité de l'État na HAE. Resin'ny profesora Zafy Albera ny amiraly tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 7 nanao ny sesitany tena ny tany Frantsa ny amiraly sy ny mpianakaviany nanomboka ny taona 7 hatramin'ny taona 4 mbola tafaverina teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena indray ny amiraly ny taona 7 ny profesora Zafy Albera no nifanandrina tamin'ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana desambra 7 nitondra ny firenena indray ny amiraly nanomboka ny taona 7 hatramin'ny taona 2 teo amin'ny taona 2 io niditra tamin'ny crise politika namaivay Madagasikara taoriany tsy nanekeny candidat Marc Ravalomanana ny voka-pifidianana filoham-pirenena no tanterahana ny 12 desambra 20 nahery vaika ny fanoerana avy amin'ny tiky Madagasikara ary ny afara tamin'ny fidinana andalambe teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey isanandro izany. Rehefa tsy naomba ny fifanarahany Dakar 1 sy 2 dia nandositra nanao sesitany tena ny tany Frantsa ny amiraly ny 5 Jolay 20 nandritra ny nahasesitany azy tany velany no voaheloky ny fitsarana teto Madagasikara 10 taona an-tranomaizina asa niterivozina ny amiraly Didier Ratsiraka ny 4 Aogositra 20 mbola tao amin'ny saziny ihany koa aza ny fandoavana onitra folo tapitrisa FMG. Nandritra ny resadresaka nataon'ny amiraly Didier Ratsiraka tamin'ny Real TV tamin'ny 4 novambra 2024 izay nankalazany ny 7 taonany no nilazany fa ny fanonganam-panjakana in-4 amin'ny sesy ny ainan'ny firenena nanomboka tamin'ny nahazoan'ny fahaleovan-tena no nampahantra ny Madagasikara. Fa ny
korontana ny volena etseroa ny fanonganam-panjakana ny sesisesy zany na tonga an'izao toerana misy atsika amin'izao fotoana izao tsisy afaka mandahany zany tsisy afaka mandahany zany na gasy na vahiny le fanonganam-panjakana misesisesy ho ia nanomboka tamin'ny ny fitalomo fa nisy ny 72 nisy ny 91 nisy ny 2002 nisy ny 2009 zany zany na tonga atsika tratra teorina tahako zao ngamba ataoko fa vantsy hoy ny betsy misaraka fay hoy isika ty ampovoan-tany ny malagasy amin'ity korontana lavo ty fanonganam-panjakana lavo ty ary mety manenina ihany angamba ny sasany 7 taona sy efa-bolana no nonina tany Frantsa ny amiraly ary tsy tavaverina teto Madagasikara raha tsy ny 24 novambra 2024 fotoana izay efa niovan'ny fitantanana teto amin'ny firenena ary efa ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina no nitantana tamin'izany. Nahazo fahafana ara-kelokana amnistia ny amiraly tamin'ny fitondrana 2024 2024. Nirotsaka kandida filoham-pirenena indray izy ny 17 aprily 2024 saingy nolavy ny filankevim-pifidianana na ny CES ny firotsaha Covid tamin'ny fotoana io. Niverina nirotsaka kandida filoham-pirenena indray ny amiraly ny 20 aogositra 2024 ary aotra faingo 2700 no vato azony tamin'ny fotoana io. Nanao jeritodika ny 40 taona nitondrany ny firenena indrindra fa ny zava-bitany nandritra ny Repoblika faharoa ny amiraly Didier Ratsiraka tamin'ny resadresaka nataony tamin'ny Real TV nandritra ny fankalazana ny 7 taona ny 4 novambra 2024. Fa ny zavatra tena tsy tantoka koa sady ity ohatra ny atao zay tsy hamaro toerana ny tena tantara. Ny tantara tsy mba fanadino fa fakana lesona hoy izy Révérend Père Calais. Nefa ohatra ny disoina ny tantara. Ka ianareo milaza hoe mahafantatra ny zava-nisy, mampafantaro ny zava-nisy. Raha maheno aho zao hoe Canal de Pangalana Galeny nanao azy tamin'ny 100 taona lasa zay dia tsisy ny karakara hatramin'izay mba tsy mety kosa angamba amin'ny filazana an'izany ho anareo mpanao gazety mba tsy mety kosa izahay izao maro mbola velona ny lehibe ny banque africaine de développement tamin'izany fotoana zany na Rabe Arvelo André Malagasy Institut Malgache d'innovation nanao dragage ny Canal de Pangalana avy any Tamatavy Tomasina ka hatrany Mananjary ary nanao port vaovao port fluvial ao Mananjary misy sambo vaovao misy ary natao en fibrociment avec bateau pousseur ny anarany ka tsy mety kosa raha lazaina fa hoe tsy nisy nikarakara ny Canal de Pangalana depuis Galeny mba tsy mety kosa angambo zany fiheverako azy atao zay anadonona ny deuxième république tsy maninona zany efa niteneniko zany. J'ai dit vous pouvez cracher sur ma tombe mais vous ne pouvez pas cracher sur ce que j'ai fait pour ce pays. Tsy misy moa ny lanonana fahatsiarovana manokana ny nahafatesan'ny amiraly Didier Ratsiraka androany fantatra kosa fa raha ampitso ny Arema no hanao fitaom-pivavahana fohy eny mausolée sy anatitra fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana azy. Lafim-baovao hafa kosa indray manohitra ny fampijanonana tsy ara-potoana ny filakevitra ambony momba ny demokrasia na ny HCDDUD ary ny fanaovana antsojay ny filohan'ny andrim-panjakana ity no ny fahasainy miteny sy manambara ny zava-misy marina amin'ny fiarovana ny demokrasia ny zanaky ny faritry ny Sofia raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Tsy ara-dalàna ny fanafoanana andrim-panjakana amin'ny alalan'ny didim-panjakana izay fandaminana anatin'ny
fotsiny ihany ho ny profesora teindrazana arvelo Alain Jacob isan'ny zanaka ity faritra ity no sady efa ministra teo aloha mitaky ny andaminana ny fametrahana ny rafitra amin'ny HCDDUD ny profesora teindrazana arvelo Alain Jacob tao anatin'ny fanamarahana izay nataony zanaka ny faritra Sofia momba ny fampitsarana ny antso izay atao amin'ny filohan'ny HCDDUD amin'ny asany arahantsika izay fanamarana izay tsy kenay ary toherinay ny fampijanonana tsy ara-potoana sady tsy ara-dalàna ny asany Haut Conseil de la Défense de la Démocratie et de l'État de droit na HCDDUD faharoa tsy kenay ary toherinay hatrany ihany koa ny fanaovana antsojay izay atao amin'ny andriamatoa navony Pierre Lenoble izay filohan'ny HCDDUD no ny fahasahianan'ny teny sy manambara ny zava-misy sy marina araka ny fahefana omeny lalàna taken'io andraikitrio amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tanotandalàna. Zava-dehibe ny fisiany androm-panjakana HCDDUD ho ihany koa ny profesora teindrazana arvelo Alain Jacob izay isan'ny zanaky ny faritra Sofia. Voasoso ny demokrasia raha io rafitra natao hiaro azy io no fanana amina fanapahan-kevitra tsy ara-dalàna raha ny nambarany. Zaho mba te anontany anareo sy anontany vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Mbola misy ve zany demokrasia zany? Raha ohatra ka rafitra natao hiaro hampanjaka ny demokrasia foanana amin'ny alalan'ny décret fotsiny texte réglementaire décret zany zany hoe fandaminana agnatiny magnafoana olomofily tiatsika hilamina ve ty firenena ty raha ohatra ka zay lamina mipetraka ara-dalàna de viraviraigny amin'ny sitrapony satria tsy mifagnaraka aminao le zavatra mandalo. Tokony mametra-pialana ny fitondram-panjakana rehefa tsy mahazaka demokrasia ho ity ministra teo aloha ity satria tokony mbola anjara ny mamany olana eto amin'ny firenena mandra-pahatonga ny fifidianana. Alaminareo io anareo mitondra eo rehefa tsy zakanareo miala fa aza atao ohatrany hoe tsy fifidianana raha pitso fifidianana zany mbola tsy fantatra na mivaly volana na eritaona mara-pahatonga an'izany misy mpitondra eto misy olona tokony amaha ny olana mianjady amin'ny rehetrarehetra rehefa olona hatonao na intérim ny anarany na inona tsy manana fahefana handray fanapahan-kevitra ninina tsony rangatya mbola misy valo volana folo volana ne voatapitra ty mangaty de tsisy zany fanapahan-kevitra ho azo raisina intsony momba ny fanajana ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy mety zany, tsy mety. Alamino. Ny antsony zanaky ny faritra Sofia manerana nosy ny avy any ivelany moa izy ireo tao anatin'ny fanambarana nataony hijoro sy hitambatra nohitra ny faninjiana lavareny atao amin'ireo olom-bofitsy sy olom-botendry ny ty faritra ity. Fa lasa fialofa ny fitondram-panjakana na ireo mahatsiaro voatotoina amin'ny lahatsoratra avoakan'ny mpanao gazety ny lalàna amin'izao ka ninjiana mpanao gazety raha nambarany mpanao gazety mpamakafaka raharaham-pirenena Bintsora 900 androany betsaka nefa ho ity mpanao gazety ity ny fivoarana misy eo amin'ny asa fanaovan-gazety izay tsy mijanona intsony amin'ny tatitra ny zava-misy fotsiny fa mamoaka ny vokatry ny fanadidina ataony toy ny La Gazette de la Grande Île tsy mbola nisy mihitsy hatreto nandiso ny lahatsoratra navoaka ny La Gazette de la Grande Île izay midika fa marina ireny vaovao avoakan'ireny hoy Bintsora 900 ny rehetra mihitsy na ny mpanao gazety na ny olon-tsotra na ny fitondrana no mila fampiofanana amin'ny fivoarany asa fanaovan-gazety amin'izao ho kosa ny mpanao gazety Raoto Andriamanambe Tojorabefaritra sy Anjara Kotondrainy. Efa tafiditra ao anatin'ireo antsoina hoe presse scandale ny La Gazette de la Grande Île saingy mbola maivana noho ireo presse scandale misy any ivelany hoy ny mpanao gazety mpanao famakafakana Bintsora 900 io fivoarany asa fanaovan-gazety io izy no misy tsy mahazaka eto Madagasikara.
ny voatra le asa fanaovan-gazety teto amintsika dia mety ny maro ny tsy dia mahafantatra loatra zany hoe presse scandale izany fa any ivelany ihany efa malaza be zany mbola tsisy dikany reny zava-misy eto amintsika reny mihoatra ny any ivelany raha tsy hiteny fotsiny tsika hoe ry Charlie Hebdo ohatra ny Canard enchaîné ohatra dia malaza be any France any ny eto Madagasikara zany dia sokajiko ohatra ao anatin'izay presse scandale zay ny ataony la gazette de la grande île zany hoe zay mihitsy zany ma gazety azy tsy mipetraka any amin'ny fahamarinany vaovao avoaka la gazette de la grande île intsony amin'izao ny ady hevitra matetika fa lasa roitina any amin'ny fanafitoinana olona manokana na fanohitoinana ny fiandrianam-pirenena hoe Mintsorana Evson atreto anefa dia tsy mbola nisy mihitsy fanatsaziana ity orinasa-gazety ity na ny mpanao gazety ao aminy mikasika ny lahatsoratra iray izay midika ho izy fa marina ny vaovao avoakany. Inona ary mipirofo entinao fa diso le vaovao dia zay dia tonga amin'le resaka foana hoe dia lasa ny lalàna sisa ny ampiasaina hoe lasa manala baraka le vaovao na hoe manotoina fiandrianam-pirenena na manotoina fiainan'olona manokana sy ny sisa dia lasa any zany le izy fa le notion le tena fahamarinana le hoe marina le vaovao nivoaka zany takonao ambadika izay rehetrarehetra izay tsy dia naheno loatra hoe nisy nitoroka hoe nigadra na hoe nandola manda na hoe tsy haiko nanao démenti sy ny sisa ny la gazette de la grande île tao anatin'ireny vaovao be adevitra reny fa mizotra isan'andro matoa izy mbola velona amin'izao fotoana izao dia manamarina zany hatreto fa mbola mety ihany le zavatra ataony la gazette de la grande île. Ho an'ny mpitondra fanjakana indray dia mialokaloka ao anatin'ny lalàna izy ireo hanenjehana ny mpanao gazety ho ihany Mintsorana Evson dia rehefa hoe mahatsiaro zany le mpitondra fanjakana hoe cible ao anatin'ilay izy dia lasa manao karazana ataontsika hoe mandray fepetra zany mifanaraka amin'izay hoe tsika ve ho voadona eto foana tsika ve ho voavelo eto foana isan'andro dia voalohany indrindra aloha raha nihita teto amintsika akoatran'ny hoe mamono afo akoatran'ny hoe mandiso an'ilay vaovao mivoaka dia ny lalàna no nampiarina voizina be zany ny hoe tsy délit de presse io tsy resaka fandikan-dalàna amin'ny resaka asa fanaovan-gazety io fa resaka ivelan'izay droit commun zany le izy fa tsy resaka asa fanaovan-gazety dia lasa ataontsika hoe resahana betsaka zany amin'izao fotoana izao. Efa mila fampiofanana mikasika ny fivoaran'ny asa fanaovan-gazety avokoa noho izany ny mpitondra fanjakana sy ny olom-pirenena hatramin'ny mpanao gazety hoy ny mpanao gazety Raoto Andriamanambe. Ny asa fanaovan-gazety mbola misy fanamby maro dia maro, fanamby maro lafy, fanamby eo anivon'ny fitondram-panjakana aloha dia ihany koa ny fanamby eo anivon'ny mpisehatra mpanao gazety ihany koa izay mila mampiofana ny tenany manaraka fiofanana ary indrindrandrindra io koa manaraka ny vanim-potoana zany hoe izay fiovana rehetrarehetra mitranga zany misy fanamby maro. Misy ihany koa anefa ny lalàna ka anjaran'ny mpanao gazety no mandanjalanja ny vaovao avoakany hoy Raoto Andriamanambe. Ka zava-misy aloha zany dia misy ny lalàna zay zany efa fanarahantsika fa misy ny lalàna dia ny fampiarana ny lalàna ny zava-dehibe aloha dia tsorina ny marina mazava ho azy moa zany ny mpanao gazety tsirairay mino fa indraindray misy tahotra ary eo koa ny etika sy ny déontologie-nao miteny ary indrindrandrindra koa tsy tokony adonona fa ny hoe intérêt ny intérêt public ihany koa hoe ny famoahanao ny vaovao io ve manaja intérêt public mila fatam-pirenena tokoa ve ary mamaha olana anankiray amin'ny fiarahamonina ve ilaina tokoa ve mamoaka an'io vaovao io tsy ho atao censure fa zay le hoe ny feon'ny fieritreretanao ny etika sy ny déontologie. Isan'ny adihevitra napetraka Raoto Andriamanambe ihany koa moa ny amin'ny hoe fotoana manao ahoana ny mpanao gazety ny olona iray ary amin'ny fotoana manao ahoana no sokajiana olon-tsotra. Lafam-baovao hafa kosa indray manome feim-potoana 27 ora an'ireo mpitondra fanjakana mba ho tonga any amin'ny distrikty ny Mananara Avaratra hijery ny olona nisy ampiariana lavanila any an-toerana ireo tatitsapam-boly lavanila sy ireo mpandraharaha raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany nandritra ny hetsika fitakiana nataon'izy ireo tany an-toerana. Tsy misy mpividy ireo lavanila any Mananara Avaratra no sady mora loatra ny vidiny raha ny nambarany ireo tantsa ireo efa manomboka sahirana ny vahoaka ny Mananara Avaratra manoloana ny olona nisy ampiariana lavanila kanefa tsy mbola hita soritra ny vahaolana ho ny mpanampy ny solombavam-bahoaka any an-toerana. Arahantsika ary izy nitatra izay vaovao izay.
Nandoro kodiarana sy ny lanja sora-baventy androany ireo tansa sy mpandrara amin'ny seabiarina lavanila ao Mananaravaratra ho fanairana ny mpitondra fanjakana mandroana ny fitakin'izy ireo ny amin'ny tokony analalana ny seabiarina lavanila. Efa tsy misy mpividy intsony amin'izao ny lavanila ho ireo tansa sy ny mpandrara izay nanao ny hetsika fitakiny. Lavani aty Mananaravaratra dia tsisy mpividy. Ary ny faharoa ny mpandrara dia tsy mividy. Ary ny fahatelo ny lavanila mora. Ny kitsa ahitana 3 alina ariary na 150 000 francs. Ary ny tsara ny farany havo ny prix dia 2 ariary na 500 000 francs. Fa manome fepitona 70 ora ho anareo fitoram-panjakana ambony mba ho tonga sy hijery ny zavatra zay manehiko aminay vahoaka aty amin'ny distriktin'ny Mananara. Fa raha efa tsy tonga ziska ary tsy misy ny vaholagna zay azonare atao aty aminay amin'ny distriktin'ny Mananara dia manao hetsika tegna farany hetsika zay farany hengana tegna mafy. Tena mafy. Nanamafy olana sy ampiarina lavanilo ihany koa ny mpanampiny sy olom-bavamboaka ny Mananaravaratra izay tonga teny amin'ny toerana nanatanterahan'ireo tantsany hetsika ary nanamafy fa efa sahirana ny vahoaka any amin'ity distrika ity amin'izao noho io olana sy ampiarina lavanilo tsy mbola nahitana vahaolana io. Tanàna misy mpitondra i Madagasikara. Tanàna manana olo maventy i Madagasikara. Ny maventy no itaregnany madinika. Matony madinika mitaregny dia marary mijaly ny vahoaka ny Mananaravaratra. Mijaly ny vahoaka jiaby. Tsy ny mpikirakira lavani fotsiny fa ny jiaby satria amin'ity district Mananaravaratra dia ny lavani no base ny fiainan'olo jiaby. Na le manana lavanio na le tsy manana lavanio ko fa tsara ny vidin'ny lavani dia tsara ny taripiaigny. Tsapa tokoa fa na vidimbaraka poaka raiky fa tsy azon'olo agnatin'ny andro araiky. Noho ny fahasahiranana satria tsisy mividy ny lavani. Manakosa ny amin'ny mety sy ny korontana any amin'ity distrika ity ny be ny tanàna ny toerana izay nanaova ny Ansoavo ny jerena aingana ny vahaolana. Zay eto dia fisahanay ny magnambara ary mampahafantatra ny famahagna olana sy ny fampiresagna amin'reto vao avy komansy lany bala zay hitinare io amin'ny fandaminana reto vahoaka reto. Zay eto dia magnoloagna ny fangatagna zay nataonjareo. Ny dingany voalohany faharoa dia vitanay ny fandamina tamin'izy reto. Raha araka ny koragna zay natao taminjareo magnahy zay sagnatriany vava raha tsy mivaha io olana io. Raha misy ny fitsikitsegna zay ataony vahoaka so de tsy ho vitanay eto antoerana intsony ny fandaminana reto vahoaka reto. Mangataka zay eto ny famahagna zay olana zay tsy ho vita ambony latabatra fô. Voahampiharigny malaky satria misy saisonny zay fagnanovagna lavani zay. Ya raha mahafantatra amin'ny mois d'avril raha tegna marigny nefa mikatso zay resaka fandraragna resaka lavani masaka zay afa hiditra koa zany ny campagne ny vanille vert. Tonga teny antoerana ny fampiresaka tamin'ny reto mponina nanao hetsika ireto moa ny mpitandro ny filaminana manoloana ny mety ho fioara-pefy amin'izao hetsika fanairana izao. Faharovitra ny orona naratra ny tare ary saika nahitana ratra ny tongotra sy ny tanan'ilay vehivavy izay nolazainy ny mpianatra vehivavy eny amin'ny politeknika Vodivorona io fa nosambory ny mpitandro ny filaminana ny alakamisy 13 martsa lasa teo. Mpitandro ny filaminana iray hafa no niaro azy raha nikasa ny anaboridana ny mpitandro ny filaminana iray ho hiatrany io tovovavy mpianatra io. Mbola nitondra takaitra moa izy androany tamin'ny fanadihadiana natao teny Vodivorona. Nameloka ny fikasihan-tanana io ny fikambanan'ny mpianatra eny Vodivorona tamin'ny fanambarana antsoratra navoakan'izy ireo omaly 17 martsa izay natao ny filohan'ny faritra, ny filohan'ny sampam-pampianarana sy ny birao ny FMPA miisa sony 420. Mikaela Andrianjaka sy tokony Ainara Andrianjatovo. Teo akaiky ny trano polyvalent no nosambory ny mpitandro ny filaminana ity tovovavy ity raha nambarana nandritra ny hetsika izay no tanteran'ny mpianatra teny Vodivorona ny alakamisy 13 martsa. Ny saroa izy ireo raha ny nolazainy no raisy ny mpitandro ny filaminana tamin'izany. Teo akaiky le bande anankiray dia nianjery izy dia tonga izy niraisiny zareo aloha dia zaho tsy nitsoaka fa tonga dia niraisiny le anankiray fotsiny ny tanako gauche dia avy eo nisy anankiray tonga avy any dia nandray ny tanako droite. Dia zareo mbola tsy nikapoka anahy fa nisy anankiray amin'izay tonga avy any dia nidaroka anahy dia nisy zavatra tamin'ny tanany nisy vy dia zareo moa miteny hoe peratra le izy fa zaho hita tsy peratra dia izay mampalavalava an'le ratra dia efa vaky daholo ny tarehako sy ny vavako rehetrarehetra dia izay izy vao to dia nahondriko tsy nalohako dia tao amin'ny vatako amin'izay zareo nidaroka
tonga teto am'izay zareo efa telo am'izay mibatanana nomboka tetsy ny tanakroa dia tongotra ray dia tongotra ray zany sisany tsisy mibata dia teto am'izay zareo ny teny aloha ty ozy izy hybridana mihitsy miaraka amin'ny teny ratsy dia le anankiray ty dia niteny avelao fa tsy mety dia navelan'le anankiray dia letiny am'izay nanomboka teto am'izay nisy nibata ny tongotra ilany dia lanjainy zareo am'izay hatrany anaty 4x4 tany anaty 4x4 moa zany mbola nisy ny tarika sy ny hitsaka rangers sy ny ohatr'izany vaky ny orona naratra ny taresy ny tongotra ary ny lamosina raha ny nambara ny tovavy io ihany tamin'ny firesahany tamin'ny mpanao gazety teny vontovorona androany nanaova ny fikambanan'ny mpianatra eny vontovorona fanambarana antsoratra omaly 7 maritsa ny tranganseho teny antoerana ny alakamisy 3 maritsa nandritra ny etsika nataony mpianatra io no amarin'izy ireo tamin'izany ny fanameloana ny fikasian-tanana sy ny fikasana fanaboridanana vehivavy izay nosamborina melon'izy ireo atao anatin'ity taratasy fanambarana ity ihany koa ny fidiran'ny mpitandro ny filaminana atao anatin'ny faritry ny sekoly satria tsy nisy fanambarana ofisialy ny fanesorana ny francis universitaire kanefa niditra nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso ireo mpitandro ny filaminana ankoatr'izay moa dia nanao antso amin'ny famahana ny olana misy eo amin'ny polyteknika ireo mpianatra ny vontovorona filohan'ny faritra filohan'ny sampampianarana sy ny bureau-ny fimpa miisa 420 nanao soni io fanambarana io omaly 7 maritsa efa nisy ny fianana tamin'ny ministera hoy ireo mpianatra ireo saingy tsy mbola nisy ny valiny taorinan'ny etsika izay nataon'ny mpianatra tety vontovorona moa zany dia nisy ny fifampiresahana teo amin'ny ministera pia dia tao anatin'izay zavatra izay dia fanazavana procédure foana no azona avany hoe avary avany amin'ny université dia makety amin'ny ministère dia zay vao makany amin'ny poma sy ny tariny sy ny tariny regny dia hatreto zany tsisy ny tena angatahan'ny mpianatra manko hoe calendrier de bourse dia hatreto anefa zay procédure zay foana no menanay dia mbola tsisy valina zany io hatreto zany zay resaka zay efandarana kosa raha ny vaovao azo avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny fahamoana ny tetiandro amin'ny fizarana vatsim-pianarana io ary ambaran'izy ireo fa tsy ho ela ny fizarana izany fa ray mpianakaviana iray amonjy asa maraina amin'ny cache-point eny Soamanandrariny no nifaninjehany jiolahy teny anelakelan-trano ary avy hatrany dia notiferin'izy ireo teo amin'ny kibony androany tamin'ny 9 sy sasany maraina maty teo ny eo io ray mpianakaviana io fa tsy tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana nilanja vola 120 tapitrisa ariary izy tamin'ny fotoana izay nanaovany jiolahy ny fanafiana raha ny nambara ny mpiara-miasa aminy nanao an'ity fanadidina ity nomena Ravelo Arsan sy nambinina Ravelo Arsan nirefitrefitra vao maraina ny basy teny Soamanandrariny taitra tao anatin'izany ireo amponina manodidina nisy zavatra mipoaka be avy any ambony afany dia feferako an'ilay izy hoe pneu vaky dia rola anankiroa fampanenjika avy any ambony afany dia tetsy amin'ilay mpivarikena tetsy dia nahita an'ilay antsy navokany dia feferako hoe olona miadatra zareo dia ny antsy vonjeo zay hoe vonjeo dia nitifitra anakaty aminay izy dia avy eo izy ohatrany hoe nitifitra anay izy dia niafina tatambadika an'ilay cache-point tato zay dia avy eo nitifitra ambany tamin'ilay ramose izy nitifitra ambany ohatr'izao dia mbola tsy men'ilay ramose ilay sakosy tany aminazy dia tena avy eo amin'izay tena nitifiriny tena indro nitifiriny amin'izay ilay ramose teto amin'ny kibony ny anankiray tena hitako aloha fa tsy haiko hoe taizany anankiray olona efa fantatry ny manodidina io raim-pianakaviana io mety efa nisy ny fanaramaso izy ireo isa maraina izy miala eo tokotokony miala ao an-tranony tokotokony amin'ny 9 sasany maraina eo izy no miaingy dia tsy fantatra hoe fanarahany zareo maso ve satria misy elakelan-trano mantsy ilay lalana andehanana mandeha miasa dia rehefa tafavoaka teto amin'ny arabe izy no nisy nitifitra tamin'ny tifitra indray mandeha zany dia tsy nahazo azy fa lasa tery amin'ny tomobilin'olona ilay bala dia nanam-potoana ihany izy nielany kely nitsoaka izy zany teo akaikin'ny mpivarokena zany dia mbola nitifitra ihany le mpangalatra zany mbola nitifitra anazy ihany dia nahitana balana 3 no hitany gendarme teo fa nandritran'izay zany izy ono fa azo sitomana le sakosy nisy le vola
raika am'roapolo tapitrisa ariary io vola lasan'ireo jolay io raha ny fanazavana azo teny an-toerana. Tsy ny saritava ihany koa anefa ireo jolay ireo hoy ireo mponina ary tsy olona veny amin'ny manodidina ihany koa. Anakiroa zareo, lehilahy anakiroa fa ohatrany hoe nisy moto efa niandry zany tany ambony tany. Efa matipaika ity fanafiana ity hoy ny fianakaviana. Misy ahiny izy ireo amin'io trango io amin'izany. Hatramin'izay aloha dia nilamina tsara foana tao amin'ny toerana misy anay. Fa ngamba ny tapa-bolana lasa izay nisy mpivady nanao resaka fisolokina efa mahazatra anay zany izy io. Efa fandimy no seho ary dia tonga dia fantatra avy hatrany hoe hanao any asa ratsy indray ilay olona. Dia tamin'io fotoana io ilay ramatoa no nandrahoana anahy hoe andeha aka colonel izy akana eo. Le rangahy moa tamin'ny fotoana io saika andefa vola 100,000 ariary dia nefa tsy nitohizantsony resany tao aoriana amin'ny fifandiranay sy le ramatoa fa tonga izy dia hoe ndao andeha. Dia tao aorianan'izay zay no zavatra nisy fifandirana kely tamina client farany teo aminay. Efa nisy ny fanadihadiana amin'izao momba ity fanafiana ity hoy ireo fianakaviana ireo izay nangataka nisy ny marina ihany koa. Hiditra amin'ny bezidoka kosa resika. Andriamatoa Jean Irina raha fanomezan-tsoa fiarahamonim-pirenena avy eo amin'ny afary malagasy no vahintsika amin'ny ity alina ity. Miarabanao tonga soa eto amin'ny Real TV amin'izao alina. Miarabanao Nansia dia miaraba ny Piainy dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Real TV amin'izao arivo izao. Eto moa ianao dia ampahafantatra misimisy kokoa ny atao hoe lalàna mifehy ny fitsaboana nentim-paharazana ary iresaka manodidina izay tsika amin'izao alina izao. Ny ataoko hoe ny etsika nomboana azy dia ny izay lalàna izay. Tsara ampahafantarina hoe ohatry ny ahoana tokoa moa izay lalàna amin'ny fitsaboana nentim-paharazana izay. Ia, misaotranao Nansia ny zavatra lehibe ampahafantarintsika amin'ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara dia tsy école mampianatra amin'ny fitsabo nentim-paharazana ary ny lalàna mifehy fitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara zany dia ireo nanana traikefa na ilay observation clinique ny tena mikonty. Ao anatin'izay rehetra izay dia voatsikajy ao anatin'izany hoe miainga avy any amin'ny fokotany dia makany amin'ny médecin chef na médecin inspecteur fitsabo nentim-paharazana iray rehefa nanana nasitran'olona teo amin'ny tanàna iray dia tonga any amin'ny NTM. Rehefa avy any amin'ny NTM izany vao manao dossier fandroana iray makany amin'ny ministère sy ny sisa rehetrarehetra. Dikan'izay tsy tokony fitsabo nentim-paharazana ny olona anankiray raha tsy manana traikefa observation clinique. Dia io resaka fitsaboana nentim-paharazana io eto Madagasikara tena niroborobo. Aleo tonga dia teneniko hoe amanitsina samy manana ny sokajy anana zany izy ireny fa ny zavatra hita fotsiny Nansia ny antony tsy maintsy nanairana nanaovana conférence de presse loin zany dia ny hoe misy BTPM nandrahoana tratran'ny Atsotsay ary somary akilabao matetika zany mpitsabo nentim-paharazana ho anay manokana aloha zany zao dia niteny hoe tsy nisy mihitsy mpitsabo nentim-paharazana miakatra manao publicité raha za miteny teny amin'ny anarany afary malagasy zao tsy manao publicité fa manandratra amin'ny malagasy za eto tsy miteny zay corps misy anay fa ny corps zay teneniko dia hoe ireo mpitsabo nentim-paharazana zay tsy maintsy arovana satria sotoavina kolotsaina ary ao anatin'izay rehetra izay ary pirenena ary mbahoaka ny mpitsabo nentim-paharazana betsaka mahazo tombotsoa aminy. Tiako teneno fitsaboana nentim-paharazana dia fanasoavam-bahoaka fa tsy fampisaviana dia apetrakintsika tsara namana Nansia fa ny resaka fitsaboana nentim-paharazana tsy azo atao mihitsy. Tsisy olona zany na mpitsabo nentim-paharazana izy na dokotera izy na pasteur izy ka mafy ny aina. Tsy afaka miteny, tsy afaka mampiasa fitaovana dokotera izy ary mampirisika ny olona anao vaksiny mampirisika ny olona hamonjy tombom-pahasalamana rehefa misy aretana tsy vitany ary manentana ny vehivavy bevoka isafo zany rehetra zany responsabilité na mpitsabo nentim-paharazana. Raha olona zay zany raha olona tena tsara formation ka mpitsabo nentim-paharazana misy zao ohatra ny zavatra manodidina zay hoe tsy azo atao mitsabo zazarotaona, tsy azo atao no mandray olona tsy mila séroma sy ny sisa zany rehetra zany famezo zany ny asan'ny dokotera sy ny mpitsabo nentim-paharazana. Dia zay zavatra zay zany tsy azo atsona dokotera mihitsy mpitsabo nentim-paharazana dia matetika mety misy manana asa fisolokilokina kely na ohatra zany fa ny apetraka Nansia dia ny hoe ny zava-dehibe indrindra ao anaty fitsaboana nentim-paharazana dia tiako no milaza fa manana responsabilité be dia be amin'izany ny fanjakana. Anisan'ny tiako ny tonga dia miteny aminao ny androany manokana dia nanoratra tany amin'ny filohan'ny repoblika, tany amin'ny prime ministre, tany amin'ny ministre ny fahasalamana, dia PLMT sy ny NTM ny antony nanoratana dia tsotra hoe mba jereo satria lasa bizina le izy lasa bloqué le malagasy ary ny zavatra teneniko androany dia tsy ho anahy fa ny ametrahana lova ho an'ny taranaka an'izay fitsaboana nentim-paharazana zay satria
aza dininao fa manana an'izay ny komorianina manana an'izany ny sinoa manana an'izany frantsay rehetrarehetra zany samy manana ny fitsaboana nentim-paharazana io maneran-tany amin'ny fomba fisehoany samy hafa ka mila rovana satria betsaka amin'ny fanamaivana eto amin'ny firenena betsaka amin'ny fanaratsiana zay zao olana be ao anatin'ny lalàna ny fia satria tsy mahazo manao publicité mpitsabo nentim-paharazana za mbola tsy nampiakatra mpitsabo nentim-paharazana be dia be zareo mpanao gazety ny te hiresaka fa hatramin'izay nitsina dia hoe tsy azo atao manao publicité raha za miteny tsy mpitsabo nentim-paharazana zaho a tsy mitsabo ary tsy tsabo mihitsy fa manandratra le mamalagasy satria vokatsoa ary pirenena io meo lanja ny ANTM rehefa ny ANTM zany tiako mampahasatarasy nansi io zany no lavitra karazany ho lavitra ny fitsaboana nentim-paharazana afaka manasazy io ary io ny tokony mena lanja lehibe ao anivo no resaka fitsaboana nentim-paharazana io mitovy amin'ny lavitra mpanao gazety io mitovy amin'ny lavitra médecine io mitovy amin'ny lavitra karaha tsy apetraka amin'ny toerana io ANTM io tsy mandroso resaka fitsaboana nentim-paharazana io zay na tonga metra-pialana tamin'ny maha-PDGA satria tiako mena lanja kokoa ilay asan'ilay fitsaboana nentim-paharazana dia aleoko mitondra ny korko aty anatin'ny société civile zareo samy mpitsabo ihany no fampiresaka ao fa rehefa avy eo amin'izay misy be dia be tianao atsy-zay dia tsy maintsy anao fivirina aiko hoe ahoana ny anampiana andre zavatra reny satria tsy nifandalovantsika eto ambony tany androany ihany ny ametrahana zay fitsaboana nentim-paharazana zay fa ny ametrahantsika ny lanja goavana hoe ho taranaka ho lovainjavy ary ny fahasoavana azy ao anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana etsika marana anazy ary andriamatoa Jean-Nirina raha fanomezan-tsoa ama hoe fiarahamonim-pirenenanao anatin'izay inona no tena zavatra hoe ataoko hoe insistenareo na hoe izinizinareo ao anatin'izay mitambatra anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana zay mba hialan'le antsojaisy ny karazany ny tena marina tsisy de faux professionnel raha manay zao nandritra ny teletaona mahery tsisy de faux professionnel fa any anatin'ny Facebook tsy ny Facebook zany tokony bekanio fa apetraka anara-dalàna hojerevana le lalàna ary tokony isy ny fiam-potoana omeny ministère ny rehetrarehetra hatramin'ny tapakazo aka hatramin'ny fanafody sy ny sisa rehetra hidirana iza ny tena matianina dia iza ny tena tsy matianina manana observation clinique ave ilay olona ao anatin'izay rehetrarehetra zay na somy malagasy fe izy ary afaka jerika ny filoham-pirenena ny diako sy ireo tompona andraikitra isatsokatsy ny voatongoka teo hoe jereo fa lasa misy malagasy eto atao ankilabao misy malagasy eto teo ampahoriana amin'ny asany manao création d'emploi be dibe io départ amin'ny mahazo tombotsoa voalohany marary fa akoatran'izay na manana anchi dia hoe raha miala amin'ny marary dia ao aloha zany ny mpamboly satria vokatra malagasy no ahodina ao anatin'izay hitsabon'izay dia mifahatelo ireo mpiasa directa dia isorako lehibe fa hoavy moa zany mbola hoavy fandaharana maro samihafa tsy maintsy ampahafantarana an'izay ny tolona ary hijerevana an'izay tolona izay hoe tsy maintsy mila arovana io fa apetrako omeolaka ny ANTM sazio zay tsy manara-dalàna ary apetrao anatin'izay rehetrarehetra zay ny hoe asandratra amin'ny mamalagasy atsika aza atao tsinitsinina le izy eny ary ankasitrahany ianao Jean-Nirina fanomezan-tsony fa iny teto amin'ny fampahalalam-bao tamin'izao alina izao nitondra an'izay fampahafantarana izay filoma tompoko dia aleo mba mekely numéro ako amin'ny afary malagasy 034 82 780 44 034 82 780 44 033 67 061 08 033 67 060 08 filoma tompoka Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 5 au 7 avril 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite.
dia mifarana eto any koa ary tomboky lasy sy tomboky vavy ny fampahalalambavao tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao tsy nisaraka taminay teto hatramin'ny farany mbola misy ny fandarana l'invité du jour izay iarahanao amin'ny gasikara feniso aorian'izao fampahalalambavao izao fa ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rahampitso ato anatin'ny fampahalalam-bavao hatrany. Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Ari. Il a été les marques à matin, ça c'est créa. Ça de 4K, l'AEB, ça de Mouraïtani, au soir à New City, 3e étage, Mandous Bay Center, à Pitani, Institut d'hygiène à laquelle, Arco, en 7 matésatol, en Pitataf.